Fandresaka an'izay tontolon'ny fahasalamana izay antsika dia indro ambin'ny folo ao anatin'ny iray volana no manatanteraka fanadiovan-draha ny olona marary ny voa lafo dia lafo nefa ny vidin'ny kojakoja ampiasaina ao amin'ny fampidonana fitaovana amin'izay fanadiovana ny raha izay na ny consommable pour générateur d'hémodialyse misedra olana noho izany ireo marary ny voa. Mahatratra 2 ariary ny fanafody sy fitaovana ampiasain'ny olona marary vokatry ny fahasimbany voa isaky ny mampiasa ny fitaovana fanadiovan-draha na ny générateur d'hémodialyse. Ny marary iray nefa dia tsy maintsy manao fanadiovan-draha in-3 isan-kerinandro na in-12 isam-bolana. Vitsy amin'ireo marary no mahatakatra ny saran'ny fanadiovan-draha. Raha ny eo anivon'ny CHU be fialatanana manokana dia nambarany tompona andraikitra ny safam-pitsaboana misahana manokana fitsaboana raha fa voatery mianto tena amin'ny fanangonana ireo kojakoja ampiasaina amin'ny fitaovana fanadiovan-draha ny marary izay mitotaly 12 no voasokajy ho isan'ireo marary manaraka ity fitsaboana ity mandra-pahafaty. Marary voa misy karazany roa, misy ilay mandalo sy misena fahasimbany voa fa misy ilay mitoetra. Izany hoe simba tanteraka voa dia mandrakizay izy manao ny dialyse. Ka ireo ilay hoe mandrakizay manao ny dialyse misy eo amin'ny 5 eo ny ao am-be filatanana amin'izao fotoana. Noseho an'ny aretina tsy dia resahanay loatra matetika satria izay no mahafa kely an'ity aretina ambony voa. Izy tsy miteny raha tsy efa tena tonga any amin'ilay atao hoe stade terminal zany matetika amin'ny ankapobeny. Ka tsy dia tiako loatra ny resaka izay mba tsy endrasan'ny olona hoe hiandry an'izay vao any amin'ny mpitsabo zany fa mila fitiliana melonja ny resaka aretina voa zany dia izay no ilazana amin'ny amin'ny vahoaka zany mila manatona mpitsabo amitiry aloha farafaratsiny hoe manahoana izay voa zay ary misy antony misy zarefin-tarevana nefa raha iandro hoe inona mitranga miakatra ny tosi-dra mivototsy indretrehtra vao tonga any mpitsabo rehefa mety efa tara loatra dia efa tonga tian'ilay fitsaboana teny. Ho an'ny CHU HGRAP kosa dia misy fikambanana malala-tanana miantoka ny ampahany betsaka amin'ny kojakoja ampiasaina amin'ny fanadiovan-draha ka ampahany kely no iantohan'ny marary misa 12 mitsabo tena ao. Anamorana ny fahafan'ireo olona marary mahazo fitsaboana amin'ity aretin'ity dia nanolotra générateur d'hémodialyse misa 12 ho an'ireo hôpitaly mpanjakana roa ireo ny Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa vokatry ny fiarahany miasa tamin'ny Rotary Club de Cannes avy la France sy ny Global Medical Center Madagascar. Androany no nanatanterahana ny lanonana mifandraika amin'izany. Ty fitaovana ity zany dia natao indrindra amin'ny hetsika le fanadiovana ny raha na ny ao rein zany. Hita fa tena lafo tokoa io le teknika io eto amintsika eto Madagasikara eto zany misy zavatra vidina zay tsy latsaky ny 2 ariary consommable moa filazan'ny zareo ato amin'ny hôpitaly azy zay vidin'ny marary. Ao anatin'io conteneur io zany dia ahitantsika consommable zay miisa 10 natokana zany ho an'izao olona ataontsika hoe mety ho sahirakirana na tsy ampy vola amin'ny fanaovana an'izay le toe-pahasalamana mam'izay le fahasalamana zay. Ankoatr'ireo dia nisy ny fanomezana kojakoja ampiasaina amin'ny fampidonana amin'ny fitaovana fanadiovan-draha misa 10 izay atolotra ny hôpitaly be fialatanana no ireo marary ireo tsy mbola manana fikambanana piay. No marian'ny solitena ny district 9220 ny Rotary Club tamin'ity androany ity fa tafiditra fena ho anatiny ireo tanjona enina lehibe ny Rotary Club International dia ny fahasalamana izany ny hetsika fanomezana fitaovana ento mitsabo tahaka izao. Ny Rotary Club International izay manana raha teo moa ny teny filamatra manao hoe miara-miasa amin'ny Rotary mitondra fanovana eo amin'ny fiainan'ny hafa.